marina fa tsisy tsony fivarotany Mahamasina ny androny asabotsy fa tsika rehetra ary aoka isika hitandrina fa dia ny fidirana ety amin'ny manodidina ny Mahamasina zany dia olona ray dia manana mitondra mampiseho tapakila anankiray zay vao afaka manantona ty akaiky ny Mahamasina ty izy ivoa amin'ny olona maraina ny vavady ary angaviana isika mba ho tonga alohan'ny amin'ny 12 atoandro satria aorinan'izay dia efa mety anahirana anareo ny fidirana eto amin'ny kianjaben'ny Mahamasina momba ampitany filaminana mba hahafahantsika matoky fa dia afaka isitraka tsara isika amin'izany lalao zany dia misa 500 ny mpitany filaminana manao falamina fiara manana invitation misy coupe-fil zay ny fiara miditra ty ho an'ny VIP ho an'ny officiel zay olona nahazo fanasana fa ho an'ny olon-tsotra iveriny tena niverany fa misy fanampahan-dalana zany eo zay mbola ho alefan'ny raha tokony izy moa tokony efa natao tany amin'ny préfecture le izy fa ny lalana rehetrarehetra miditra tao Mahamasina zany dia ho tapaka mandritra ny Batsa na olohan'ny Batsa zany sy mandra-pavitan'ny Batsa ato ny riverain sy ny olona manana biesy isany makaty ny antony mba havitsy an'ireo olona tsy sy ny fanosehana eo am-bavahady amin'ny fotoana io